Nisihatra ny fampianarana kosa ndray dia tsy mbola vita tanteraka aza ny fanorenana ny EPP vaovao etsy Ilaivola dia efa mihatonga tsikelikely ny fanampiana. Tamin'ity Androany dia tonga nanome seza sy dabilio sy fitaovam-pianarana ary vatomamy ho an'ireo mpianatra amin'ity sekolim-panjakana ity ny fikambanan'ireo orinasa Sinoa miasa eto Madagasikara. Ny aratsy ny vokam-panadinana, io no vokatry ny tsy fahampian'ny efitrano fianarana ho an'ny EPP Ilaivola, commune Ivato ka voaterina nofatrano ny sekoly. Efitrano fianarana misy 2 ihany no nanana ny sekoly saingy kilasy 5 no misy ao aminy dia ny T1 hatramin'ny T5. Ny teraka tsy fifantohana amin'ireo mpianatra izany ka naharatsy ny vokatra. Amahana ny olany sekoly sy anampiana ireo mpianatra dia nanangana sekoly ny commune Ivato ka sekoly EPP miisa 4 miaraka amin'ny birao no namboarina. Miandry ny fanokanana azy ny sekoly. Androany kosa dia nisy ny fanolorana seza sy dabilio miisa 70 ho an'ity sekoly ity, ny ampy vatomamy sy fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra miisa 420. Ny fikambanan'ireo orinasa Sinoa miasa eto Madagasikara no nanolotra izany. Tonga nanatrika izany ny lehiben'ny distrika n'Ambohidratrimo sy ny lefitra voalohany ny tanànan'i Vato. Tamberina ndraikitra amin'ireo mponina mandohetra ny fahavitan'ny fianarana izay volan'ny commune madidio. Mitentina 70 tapitrisa ariary ny nananganana ny sekoly. Anatsarana ny vokam-panadinana no tonjon'ny commune. Fangararana, fanomezana fitokisan'ny mponina no isan'ny nanatsara ny fidoram-bola ny commune Ivato raha ny tatitra voaray.